disso mal dans l'océan, ton âme sans fin. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis en ton amour à jamais. De tout. Ity ao Jesosy miantsoa ianao, na dia tsy mendrike manolo teny izao. Ianao olo nifidy tsy haiko ny andao, dia tsosarovidy ry tompo mamelao. Ny eloko rehetra diovy ao avazy, ulombauvao anao nisitraka umendrika tokoa ny antsonao Jesosy. Ity ao Jesosy ny antsoa ianao, ny falemeko ane ry tompo fantatrao. Ianao olo nifidy sy manerakay, avy aminao Jeso ny hery ny fanay. Oetiko manao ny asako mikasikaran'i Kristy malaky sy ray sy mifankaty. Hiaka Mafy sy Fiderana ndia ny fahefatra. Hoy ny soratra masina hoe tsy maintsy mifankaty isika. Jaona voalohany toko 7:12 tapamby. No ny fahatrarana ny fahempolo taona ny fahaleovan-tena-pirenena dia ndeha hiara hisaotra, hidera, hifaly, hifampahery, hifampitondram-bavaka e. Madagasikaraan'i Kristy malagasy ray sy mifankaty. Sabotsy 7 jona manomboka amin'ny 5:00 dien'izao azy dia tsy dio ny pejy Facebook Hiaka Mafy sy Fiderana. Vitanao ny hira sy ny dia afaka iarahan'ny ankohonana na ny mpinamana. Alefao ao amin'ny groupe FB mpanohana sy mpankafy Hiaka Mafy sy Fiderana. Dia asihoika manentana antsika. Samiary mandray anjara mifanentana anao ny Hiaka Madagasikara ny Kristy malagasy iray sy mifankaty. Izao koa dia samy mifampirarisoa alefa tsy kelikely mandritry ny fotoana amin'ny 7 jona zany. Amin'ny valora latsaka fahefany koa isika dia samy hiara hiky any amin'izay toerana misy atsika any hoe Madagasikara any Kristy malagasy ray sy mifankaty. Omany ary mifaneva, mikirioka, mijirikely sy ny sisa e. Tadidio ary sabotsy 7 jona amin'ny 5:00. Hiaka Mafy sy Fiderana andiany fahefatra. Isy mpanakanto maro sy mpanompon'Andriamanitra samihafa hifarimbona amin'izany. Madagasikaraan'i Kristy malagasy ray sy mifankaty. ndao ary.
antsika rehetra. Miarabantsika rehetra tonga amin'ny asaramanitra fotoana manokana akizany iry zany ny fotoana anio. Itondrat'ny ekipa ny Hiaka Mafy sy Fiderana ambavaka ifandimby eto izahay dia mino izahay fa ho kasihan'Andriamanitra ianao. Misaotra ny tompontsika satria fotoan-dehibe loatra zany faha-80 taona fahaleovantena izany. Izany no anaovanay fandarana manokana toy izao. Dia misaotra atsika miara-miombavaka, misaotra atsika tena miaraka manatrika ny fanatrehan'Andriamanitra dia apetrakintsika amin'ny nomena avy hatrany ny fanombohana ny vavaka voalohany. Misaotra indrindra Xavier, iaraka hivavaka ary sika. Jesosy misaotra anao zay tena feno fisaorana anao ny fonay androany Jesosy satria dia tena feno fifaliana zay fa tratran'ny asaramanitra indray, tratran'ny faha-80 taona ny fahaleovantena ny Madagasikara. Tena faly zay Andriamanitra ary manome voninahitra anao ny amin'izany. Misaotra tamin'ny tantaran'ny firenena rehetra Andriamanitra, tamin'ny tantaran'ny sesy rehetrarehetra teo amin'ny firenenay, tamin'ny tantaran'ny mpitondra rehetra androany zay mbola te hametraka ny tohiny rehetra eo ampelantananao indray, te hametraka izay olona rehetra manam-pahefana Andriamanitra manana anjara toerana, manana anjara fandraisana décision ao amin'ny firenenay apetraka aminao ny tsirairay avy amin'izy ireny. Andriamanitra mangataka aminao zay hoe ho feno ny fanahinao, ho feno anao tanteraka Andriamanitra, mangataka izay Andriamanitra hoe ho kasihanao ny fon'ireo izay mbola tsy hanao dia tena hiconsulte anao, anontany anao Andriamanitra ny hevitrao rehefa handray fanapa-kevitra. Mangataka aminao koa zay Andriamanitra hoe tena ho feno fitiavana, ho feno fifaliana, ho ampifaliana Andriamanitra ny anaovana ny asa rehetra izay atao, ho amin'ny tena hisy fiadanam-po Andriamanitra rehefa hitondra ny firenena, rehefa handray fanapa-kevitra ho an'ny firenenay. Andriamanitra mitondra mbavaka ny fianakaviany tsirairay avy amin'izy ireny koa izay androany. Apetraka avy am-pelantananao Andriamanitra satria tsy mora ny adidy miandry azy tsirairay avy, tsy mora ny zavatra rehetrarehetra izay mila atao, tsy mila tanteraka ao anatin'ny tontolon'andro anankiray fotsiny arany, dia tena apetraka aminao Andriamanitra ny fianakaviany tsirairay avy amin'izy ireny mba hahazo anjara avy aminao, mba hahazo anjara fitiavana Andriamanitra, mba tena hisy ny fotoana ahafahany koa mankafy ny fianakaviany, mioccupé ny rôle izay tokony ho raisiny ao anatin'ny fianakaviany Andriamanitra. Misaotra fa Andriamanitra fitiavana ianao dia Andriamanitra tia ny fianakaviany ianao dia fantatro fa afaka mandray an'izany vavaka izany koa ianao. Andriamanitra mangataka aminao ny amin'ny fiaraha-miasa rehetra, ny amin'ny toeram-piasana rehetra, ny amin'ny fanjakana tena mangataka aminao Andriamanitra hisy fifaliana, hisy fiadanam-po, mba tena tsy hisy tompony ny hoe tension na zavatra ratsy na zavatra makarary fo na zavatra mampisy stress Andriamanitra, fa tena mangataka aminao hoe tena hisy ny fiadanam-po any amin'ny toeram-piasany tsirairay avy, hisy ny firaisam-po, hisy ny fahaizana mifanakalo hevitra, hisy ny fahaizana tena hoe mahay maneho hevitra Andriamanitra ary mahay mandray ny hevitry ny hafa. Misaotra Andriamanitra fa manana fahaizana malagasy izay mitondra ny firenenay. Misaotra Andriamanitra fa nomenao fitokisana ny tsirairay avy amin'izy ireny, dia hisoaranay anao Andriamanitra fa tena fitiavana ianao nanositra n'izy ireny ho amin'ny toerana tsirairay avy izay misy azy ireny. Androany izay Andriamanitra te hibenira azy ireny fotsiny hanona ny fiadananao amin'ny tsirairay avy aminy sy amin'ny fianakaviany tsirairay avy. Amen. Salam, nita.
manohy ny vavaka izay Andriamanitra te hitondra mivavaka ny tontolon'ny ara-panahy dia misaotra anao izahay satria ny firenenay dia nataonao afaka mitory ny filazantsara tena hoe tsy voasakana izany koa izay no entinay mivavaka ambolohany hoe iroborobo ny asa fitoriana filazantsara satria teninao mihitsy milaza hoe mitoriana filazantsara ho an'ny olombelona rehetra. Misaotra Andriamanitra fa amin'ny taona ho avy rehetra dia maro ny olona tena atsiaro hiverina aminao ho voakasika ao ny mpitory filazantsara dia tena anana ny ositra amin'izany ka hitondra tokoa izay afatra avy amin'ny fananao masina ka tena hifanandrify amin'izay olona iantefany na iza toerana na ny atsimo na varatra andrefana tsinanana na ny karazana toerana misy azy eo amin'ny fiarahamonina na hoe mpandraraha izy na olon-tsotra ninona dia ianao hikasika ny antokon'olona rehetrarehetrarehetrarehetrarehetra ny foky rehetra ny toerana rehetrarehetra tena hoe maro ny olona no hiverina aminao satria izao tokoa no fotoana tena mila hiverenanay satria efa andro farany efa vanim-potoana farany tokoa izao. Misaotra tompo manangana olona maro mbola andeha hitory ny filazantsara any amin'ny faritra rehetra manerana ity nosinay ity ka dia tena efa anao tokoa ny nosinay arahana asa izany amin'ny alalan'ny asa fitoriana filazantsara. Misaotra anao ihany koa Andriamanitra fa nanome karazana fikambanana kristianina sy fiangonana kristianina maro ianao eto amin'ny firenenay tena maro dia maro ary tsapanay tokoa manankarem-pahasoavana ianao Andriamanitra manontò nanangana an'izy ireny dia ianao tokoa no tena ampiroborobo ny tsirairay avy satria samy manana ny anjara tandrifiny tokoa izy ireo hoentina mivavaka Andriamanitra mba tsy fampitsara fa mba hiara-iasa soa ny karazam-piangonana ary tena teninao moa izany miara-miasa soa ny zavatra rehetra iroborobo ny karazana famezam-pahasoavana samihafa mba hahatonga ny firoborobon'ny fanjakanao amin'ny alalan'ny asan'ny fiangonana sy ny fikambanana kristianina tsirairay avy. Tena apetraka ao am-pelatananao hoe manomboka amin'ny fiangonana samihafa ny kristianina samihafa ny fifankatiavana Andriamanitra tena fifankatiavana satria izay no didy vaovao nomenao dia ny fankatiavana dia mba ho modely izahay dia misaotra Andriamanitra hoe ny kristianina dia tena hoe araka ny teninao hoe tsy misy manana fitiavana lehibe dia manolotra ny ainy ho an'ny sakaizany izany hoe manana fo tena manasoa ary manolotra ny ainy ho an'ny sakaizany ka hita taratra eo amin'ny toetrany tokoa ny toetran'ny kristianina mba tsy sanatria hitenenan-dratsy ny anaranao dia misaotra Andriamanitra tena mikasika manokana ny kristianina rehetra eo anatrehan'ny toe-po na mitarika kristianina rehetra tena anana hoe ho fahazavana tokoa amin'izao hoe fahem-polo taona nazona fahaleovantena dia ny teny moa izay akaiky indrindra dia mitsangana mihazava fa tonga amin'ny fahazavana fa mivoninahitra Jehovah miposaka aminao fa na maizy na ary manarina ny tany na izy pito ary manarina ny firenena dia eo amin'ny kristianina kosa dia mbola hiposahany mazava mbola hiposahany ny voninahitra ao. Misaotra Andriamanitra miaro sy miahy mety hanitsika io tahaka ny nataony tamin'i Jakoba hoe mpanompoka ianao kanefa anarika any ianao kanefa fananarana hitondra kokoa ho any amin'ny sitraponao. Ankehitriny Andriamanitra dia mivavaka manokana kosa an'ireo fiangonana sy fikambanana tsirairay avy ianao no miahy azy ireo satria tsy mandehandeha ho azy fotsiny izy ireo fa tena ianao no ampiodina an'izany na amin'ny lafiny ara-panahy na amin'ny lafiny ara-nofo na amin'ny lafiny rehetrarehetra mba tena hoe ho arinao fahakasitrahanao ny fiangonana sy ny fikambanana kristianina ary indrindraindrindra vetiko mivavaka ankehitriny Andriamanitra dia ny fanahinao masonao izay hitarika azy dia hanome famoronana izany hoe fivoarana amin'ny fomba fifandraisana na fomba anaovana fanatanterahana ny asa amin'ny maha kristianina dia misaotra Andriamanitra fa tena hoe ampiroboroboanao entina mivavaka manokana ny mpitondra fivavahana ireo pastera pastora mopera izay mpitondra fivavahana rehetrarehetra ianao koa ny hiahy indrindra amin'izao fotoana izao Andriamanitra tena hoe mandalo fotoan-tsarotra tokoa ny fiangonana dia ianao no tena hiahy izy ireo amin'izy ireo satria ao anatin'ny tenao hoe omeo anay ny hanasaza ao anay manana lalana ianao Andriamanitra hamarino miataka nampianarin'ny tompo mba tena hoe hiahy an'izy ireny ianao ary indrindra tena hoentina mbavaka Andriamanitra ny mpitondra fivavahana rehetrarehetra tena hijoro tsara tena hoe mitondray ny fitarihan'ny fanahinao masina amin'ny alalan'ny asa
zay ho ataony mitondra fivavahana rehetrarehetra ary dia hoentiny ao ampelantananao ihany koa ny amanjanany mba tena modely hiarahara ihany koa amin'ireny mpitarika fivavahana rehetra ireny. Zany tokoa no angatanay Andriamanitra araka ny tena hoe mangatà dia omena ianareo dia mino izahay fa maly mivavakay ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo zanak'Andriamanitra velona avy any Nazareta. Amen. Andriamanitra kanay eo mbola te hankasitraka anao zay ny amin'ny famindramponao, hankasitraka anao ny amin'ny fitahinao tao anatin'izay 80 taona nomenao anay zay, 80 taona ny fahafahana tompo ao anatin'ny izany fahaleovantena. Fahafahana zany dia tsy fahafahana fotsiny amin'ny fanjanahantany fa fahafahana amin'izay mety ho endrika fanandevozana rehetra ary izany ihany koa tianay hoentina fahafahana hoentinay ho amin'ny tokantrano malagasy tsirairay avy. Jesosy ao anatin'ny teny firenena dia misy ny foteny hoe reny ary ny reny sy ny ray no fototra ao amin'ny fototry ny ankohonana ary ao anatin'ny ankohonana ihany koa no mamolavola ny sambatan'olona tsirairay avy dia ny sambatan'olona tsirairay avy indray no mitsangana mitambatambatra dia miverina ho tonga firenena. Dia izany mahatery anay androany te hametraka aminao izay ankohonana izay mikarakara ny olona tsirairay avy manamboatra azy ho olombanona. Jesosy eo vangio manokana ny tokantrano malagasy tsirairay avy ao anatin'izao asaramanitra izao raha ianao ilay Jesosy Kristy fitiavana no mamangy sy manjaka ao anatin'izany tokantrano izany dia sarony izany fitiavana izany avokoa izay mety ho endrika ny asany ratsy rehetra horavany izany amin'ny anaranao Jesosy. Ary araka ny tenay teo dia hoe ny fahafahana dia raha ianao zanaka no manafaka dia tena ho afaka tokoa. Dia izany tononay Jesosy mba izay endriky ny fanandevozana rehetra na amin'ny fijangajangana na amin'ny resaka ady ao an-tokantrano na amin'ny resaka fisotrotoaka na amin'ny resaka filalaovana amina loka maro samihafa na amin'izay endrika fangalarana na endriky ny ratsy rehetra Jesosy dia ravako amin'ny anaranao Jesosy Kristy tononoko ho amin'ny tokantrano mba tena ny fahafahana avy aminao no hanjaka ao anatin'izany. Ta io manokana ihany koa i dada sy i neny izay ao anatin'ny tokantrano ampio izy amin'ny fikarakarana an'ireo taranaka rehetra Jesosy. Taio izy amin'ny asa fivelomana entina mamela izany tokantrano izany. Taio ny fifankatiavan'ny dada sy neny Jesosy mba hiorina ao aminao. Dia taio ihany koa ny ankizy mba ho zanaka manoha dia ampanjaka ao anatin'ny tokantrano malagasy tsirairay avy ny fiadananao sy ny fitiavanao. Taio manokana ihany koa ny tokantrano izay mety hoe efa tsy feno intsony Jesosy ny ray sy ny reny fa mety hoe ny ray fotsiny na ny reny ihany no miantsoroka ny adidy rehetra ao anatin'ny tokantrano sy ny fanabeazana ny ankohonana sy ny fikolokoloana ny ankizy ihany koa. Taio manokana izy ampatanjao ny soroka amin'izay adidy maro isan-karazany hatrehany isan'andro na amin'ny fitadiavana ara-bola na amin'ny fiketrehana ara-tsaina ihany koa Jesosy dia aoka ho feno ny fahendrena sy ny fitantananao, feno ny fanombanao Jesosy ao anatin'izany fikarakarana fikolokoloana tokantrano izany. Taio manokana ihany koa ny kamboty ao anatin'izao fankalazana ny asaramanitra izao izay raha tokony izy dia tena hoe fifaliana, fandresena ho an'ny tsirairay avy, ho an'ny malagasy tsirairay avy dia mba tononoko manokana ihany koa Jesosy ny kamboty eo ampelantananao. Ianao no hamangy an'izy ireny, ianao no hitondra ilay fifaliana avy aminao, hitondra ny fiadanana avy aminao. Hitahy manokana ihany koa izay mety karazana fikambanana efa mandray an-tanana na ny fanampinan'izy ireny na ny fikarakarana an'izy ireny Jesosy dia tononoko manokana ihany koa amin'ireny fikambanana ireny ny fiadananao, ny fitahinao. Ianao no mbola hitahy izay asa tanterahan'izy ireo amin'ny fiahinany kamboty sy ny mpitondra teny. Dia misaotra betsaka Jesosy ary matoky afa ianao ilay Andriamanitra manana maso
fitiavana mijery manokana ny fianakaviana izay fototra ny ankonana, fototra ny firenena Jesosy dia tononoko amin'ny tsiray avy misy tokantrano fiadananao. Dia misaotra Jesosy na ny fitantananao hatramin'izay ary mahatoky aho fa ianao no mbola hitay miasa ao anatin'ny tokantrano malagasy tsiray avy izay manolokolo mba olom-bano hahatonga an'izany fitahiana ho an'ny firenenay. Dia manao irery ihany voninahitra Jesosy Kristy fa ny fiadananao ho an'ny tokantrano tsiray avy. Misaotra Jesosy io. Amen. Mbola manohy ny vavaka isika, mbola midera sy mankalaza amin'ny voninahitra anao izay Jehovah rainay amin'izao fotoana izao, misaotra noho ny fahatongavan'ny somatsara n'ity andro lehibe ity ho an'ny malagasy rehetra manerana an'izao tontolo izao, ho an'ny firenenay natratrarany ny 40 taona ny nahazoanay ny fahaleovantena dia ankehitriny iray dia tianay mitondra-bavaka manokana ny tanora malagasy rehetra izay ho avy ny firenena. Tena ianao Jesosy mahafantatra ny fiainan'ny tsirairay. Fantatrao Jesosy fa amin'ny hatanorana dia mitady foana izay izay mety fahafinaretan'ny nofinay ny hoe hiprofite an'izany fahatanorana zany amin'ny manao an'izay afaka ataonay rehetrarehetra, andramana daholo sy zavatra andramana rehetrarehetra ity. Dia izao fotoana izao Jesosy tena te hitondram-bavaka hoe aoka ny tanora malagasy iray indrindra tanora mahafantatra ny anaranao maro ny kristianina malagasy dia aoka tena hiaina dian'izao hatanorana izao ilay fiainana miaraka aminao, fiainana mpahamasina ary indrindra efa mibanjina koa Jesosy no avy ny tsirairay avy, satria ny fiainanay Jesosy dia efa manomboka vao kely ary izay dia efa manana ny ho avy sy ny destiny tsirairay avy ianao amin'ny olombelona rehetra. Dia na tanora izay Jesosy dia efa tokony mijery lavitra, tanora izay Jesosy dia efa tokony manao zavatra, efa tokony afaka manangana zavatra, satria ianao Jesosy afaka miasa amin'ny olona rehetra na ny ankizy na tanora na ny lehibe. Dia anao Jesosy no tena hikasika ny tanora rehetra amin'izao fotoana izao, fa tena hibanjina an'izany ho avy izany ary tenyizao Jesosy dia efa manao ny asanao miaino ary tena hoe mitady ilay tena sitraponao marina sy izay tena planinao marina ho an'ny tsirairay avy. Aokany izay mba haiko Jesosy tena hametraka ny mahazava-dehibe an'izany fahamasinanao izany amin'ny fahatanoranaay mba tsy ho simba dian'izao sady Jesosy ny fiainanay sy izay mety tantaranay fa aoka tena maro ny tanora hijoro izao tena hoe hifoha ary tena hibanjina Jesosy ilay fiarahana aminao, satria mety teo ho avy ny firenena izay fa zao koa izay Jesosy dia efa anisany acteur amin'ny firenena ary efa vao 20 taona Jesosy nizaniza dia efa mifidy zany Jesosy dia efa adidy lehibe. Ary ianao Jesosy tsy mifidy taona raha ny tantara tao amin'ny Baiboly dia maro ny olona tena mbola kely, mbola tanora misy ary mbola kely dia efa natsoina ho mpanjaka. Dia fantatro iray fa te hanovan'i Madagasikara ianao ary anisan'ny tanora tena hoe hanovan'i Madagasikara amin'izao fotoana izao. Dia tononoko amin'ny anaranao Jesosy fa hitsangana koa ny tanora rehetrarehetra amin'ny androany hahazoana an'ity 80 taona fahaleovantena ity dia hisy fiovana koa amin'ny fomba fijery. Ary isaoako anao koa Jesosy efa maro koa nefa nanao zavatra tsy takatry ny saina, nanome zavatra maro tamin'ny tontolon'ny asa fanomponana, tamin'ny tontolon'ny firenena. Maro ny tanora izao efa mijoro, maro koa nefa tanora misandratra maneho an'izao tontolo izao malagasy tena hoe mahavita manao zavatra. Dia
rahay mba tena anana an'izany faniriana zany tanoa rehetra ary indrindrindra tena hitady anao dian'izao sady satria mifaliry zatovo ianao dia ny fifaliana tsara indrindra dia ao aminao Jesosy. Dia misaotra Jesosy aminao any Jesosy Kristy nanaovako izany vavaka izany, misaotra Jesosy io. Amen. Izay pitondrana tairutiana Jehovah o meu sai imagina hanao nisitraka kampanopoianao ninosina. Mbola toizantsika ny vavaka, hivavaka ho an'ity aretina mbola misy eto amin'ny firenentsika ity sy ny manodidina azy rehetritsika. Andriamanitra mitsaina ity izahay manohy ny vavaka miara-miantso ny anaranao, amin'ny anaran'i Jesosy tokoa izahay satria izahay tsy mahalala mpanasitrana ankoatranao Andriamanitra. Ny fantatray atao daholo ny zavatra rehetra fa tokony ho atao, fa tsy misy manasitrana ireny na kely ary, ianao no Jehovah Rafa, tsy niova ianao. Andriamanitra mahita ny zavatra miseho rehetrarehetra, tsy mahita fotsiny fa ianao no mifehy. Tsy misy miafina aminao ny isan'izay marary toa miakatra eto a Madagasikara antsika eto Tompo hoentina eo anatrehanao Jesosy izany. Tompo ianao no hiaro ny fonay rehetra aloha tsy ho azon'ny tahotra sy ny orora ao anatin'io. Hoeto mihitsy ny mpino tsirairay avy, hoeto izahay rehetra miara-mivavaka sy ireo izay miantso ny anaranao rehetra Tompo hialoka tsara eo ambany elatrao dia tsy hanahy na reloza ho ianao any amin'ny Salamo 112 any. Andriamanitra hoentina ao anatrehanao ny marary tsirairay avy amin'izao minitra iresantsika izao. Hitanao daholo na marary na Covid-19 io, na marary hafa na ao an-trano na any amin'ny hôpitaly rehetra any, na aty Madagasikara na any ampitan-dranomasina any. Andriamanitra hiantrao manokana, ilay masonao antra no angatahanay hitsinjo an'izany tsirairay avy amin'izy ireny. Dia hikasika ny loharanona retina, hikasika ny ao anaty ao Jesosy asitrana, anatanjaka ny hery fiarovana ao anatin'ny tsirairay avy, dia hahatonga ny hoe tafaverina milaoniny tsara ny fahasalamana. Tompo ny manodidina ny fitsaboana rehetra ho any ao an-tokantrano tsirairay avy. Hitanao ny zavatra mavesatra Tompo fa eo ny mety aretina, fa eo koa ny tena tahotra ny anaty saina, indrindra ho an'ny fianakaviana sy ny manodidina izay misy an'ity Covid-19 ity. Jereo manokana Jesosy dia amin'ity an'io tsy angatahana io tena fihinao hatanjahanao ny sainy tsirairay avy, tsy hisy panika na ny zavatra toy izany fa hibanjina anao Jesosy Kristy ilay tompon'ny finoanay sy mpanefa azy. Jereo Andriamanitra ny ampiasa ny fahasalamana rehetrarehetra na misehatra publika any amin'ny fanjakana amin'ny hôpitaly rehetra any na misehatra ny tsy miankina, atanjao Tompo hatramin'ny dokotera mpitsabo, ny mpanampy rehetrarehetra, mpitsabo mpanampy, ny rehetrarehetra ao anatiny. Hoeto Jesosy ahafantatra anao fa raha tsy ianao ange, tsy tsisy fanasitranana na inona dia vangio manokana mampiasa ny fahasalamana. Mba tsisy handeha amin'ny avinavim-po, tsisy handeha ao anaty tahotra koa fa handeha amin'ny fanahin'ny tahotra anao ary handeha amina fanahin'ny fahendrena amin'izay tokony ho atao rehetra. Andriamanitra dia amin'ny anaranao no andidinay an'ity aretina ity hitsahatra any Jesosy, hitsahatra eto amin'ity firenena ity. Hitanao ny olana rehetrarehetra terak'izany, fantatray fa ampy ho anay ny fahasoavanao dia mahatoky ny fitantananao izahay. Jereo izay rehetra ao anatina fanaintainana amin'izao tsika amin'ny teny izao, ka sio ny loharanona fanaintainana Tompo dia miasa fanasitranana ao anatin'ny tsirairay avy. Mahatoky ianao izay Andriamanitra fa miasa ianao ao anatin'ny fanafody, ao anatin'ny fitsaboana, ao anatin'ny aretina mihitsy koa tonga an'izany hitondra fahatongavan-tsaina ny anatin'ny tsirairay na ny tsaboina na ny mitsabo na ny mpitsabo, mba hitodika aminao, hitady ny tavanao ary hibebaka amin'izay
ratsy fanao ny tsirairay avy a dia anana fijery vaovao miaraka aminao. Misaotra ny amin'ity andro manokana ity a, misaotra amin'ny tany firenenay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. dia mbola mamerina ny arahaba tratry ny asaramanitra ho atsika malagasy rehetra, na izy ianao a toerana misy anao, indrindra ny malagasy rehetra any Madagasikara, dia faly zahay a miarahaba anao manantitra ny efa voalaza teny am-boalohany. Misaotra an'Andriamanitra koa tsika fa mbola afaka niaraka ny vavaka. Mihitsika fa be dia be raha ny androany fotsiny dia be dia be a ny sehatra na nandratra vavaka ho an'ny tanindrazantsika. Zavatra azontsika antoka dia tsy Andriamanitra lalo-dalovana ny Andriamantsika, fa Andriamanitra mahare ary mpamaly vavaka, Andriamanitra velona. Dia mahatoky an'izany tsika dia tena mbola faly foana zahay a ny hiaraka amintsika, indrindrandrindra ao anatin'izao asaramanitra izao. Mbola mitohy ny fandarantsika raha pitso fa 17 ny volana Jona. Azadino efa betsaka ny fanentanana izay mbola iarahanay manentana anao androany. Raha pitso a fa 17 volana Jona manomboka amin'ny 5 ora ariva ora Madagasikara, eto amin'ny pejin'ny Hiaka Mafy sy Fiderana sy ny YouTube Hiaka Mafy sy Fiderana. Asaony namana, efa be dia be ny fanentanana, misy ny efa hanentanantsika satria ny fahazarana eto amin'ny Hiaka Mafy sy Fiderana dia ny mampandray anjara atsika izay mpitsidika ny pejy. Dia omany sahady ny fanentanana rehetra, omeko ny anentana ny namana rehetra izay tafaraka androany, fa andao aloha itsika hijery hiaraka hira ilay hira izay niarahan'ny mpanakanto marobe, ary anentanana ianao koa andray anjara amin'ny izany hira izay fampiraisana ny malagasy izany. Hojerevantsika izay dia omeko ny namana rehetra ny fitenenana rehefa avy eo. Mifampitantana Yaradarana Samsana Kanchamanija Samiwani Yandanija Yandaunamaku Sabunamana Hirefusi falaraka Haritsimba isaraka Lasagna fisica Samyafofiavina Terayani awamini Sachisamya kunani Lasagna fisica Samyafofiavina Terayani awamini Sachisamya kunani Ifandraitanana Iturifiavanana
kaniazo mifizalina nularana mapiavana ni olona aminy samy olona tsy aminandra manitra fitiavana Mifampitatana miara-dalana samy zanaka dramanitra samy hoany andanitra Naonamako sahonamonao wiry fosy fanaraka ary tsy mahisaraka samy afisika samy hafa fiavina irayani ao aminy satria samy ankonany samy afisika samy hafa fiavina irayani ao aminy satria samy ankonany ifandraitanana itory fiavanana kaniazo fijalina nolalana ampiavana ny olona amin'ny samy olona saminandra manitra fitiavana ifandraitanana itory fiavanana kaniazo fijalina nolalana ampiavana ny olona samy olona saminandra manitra fitiavana saminandra manitra fitiavana saminandra manitra fitiavana saminandra manitra iray ihany isika. Eny a tena fifaliana be a ny fotoanantsika androantsika nankalaza ny fetim-pirenena raha mpitso a fantatsika ny Hiaka Mafy sy Fiderana andiany faha-efatra ziteny zao dia efa tena hoe atsoy daholy a tena ampilazao daholy a ny havanao a namanao manerana an'izao tontolo zao rehefa malagasy a fa tsy indroa tsika no enimpolo taona fa amin'ity taon'ity ihany a dia ankalazan'izany tsika raha mpitso miaraka amin'ireo mpidera maro tena be dia be a avy any Madagasikara sy avy eto France raha hitanareo a le klipitsika teo a dia tena hoe klipy nampiray ny mpidera maro izay tena iray tena hoe niray a nanaika tena hoe ndao amin'izay ifandray-tanantsika ho amin'ny Madagasikara. Efa nanomboka efa tany amin'ny volana avril tantsika début confinement tena raisaina tamin'ity Hiaka Mafy Fiderana ity a mbola tsy nisy ohatra n'inona hatramin'izay nisy ny tantaran'ny firenena angambany a hoe kristianina maro a mifandray tanana miara-mihika dia amin'ity tena hoe fety-pirenena ity a dia ndao reto a ndao ity
ty fotoany ty ho atao faran'izay tena hoe mahery indrindra satria azontsika le 10 taona afaka nataony Jesosy tsy azontsika ty fa matotonga le fotoana dia izay ny sitrapon'Andriamanitra omeko ny manaraka ny fitenenana ana zava-misimisy kokoa sy anentana antsika ho avy rapitso ry tanora rehetrarehetra rapitso le fotoana be dia be ny tanora indray anjara na pidera na iza dia tena hoe tao mitapaka sy namana omeko an'ny tiana fanantenana nga mafitenenana anoizana azy. Zay indrindra misaotra ny sandratra tena miandry anao tsika rapitso tsy ianao rery fa atsoy daholo ny namana aparitao amin'ny rehetrarehetra hoe amin'ny 5 amin'ny fotoanantsika efa ao anatin'ny pejy Hiaka Mafy Fiderana pejy Facebook ao ihany koa ny YouTube afaka anaranao azy misy ihany koa ny onjam-peo miaraka mandefa an'io eto amin'ny radio ao amin'ny radio Voamasoa zao hainonao tsara an'izay dia asao raha tsy afaka mahita Facebook no ny connexion dia avadio ao ny radio anao fa ao le izy dia miaraka amin'ny mpianakavy tena isika rehetra mihitsy miara mifaly le izy fifaliany lanitra ny ataontsika ao miara miteran'Andriamanitra tsika hiara hivavaka indray tenin'Andriamanitra dia anao hika ina moa le ataontsika mika tsy hoe mikaika fahatany fa déclaration de guerre amin'ny fahavalontsika amin'ny satana le atao dia ianao zany mila mitena izy amin'ny vavanao na ianao rery ary anao an-trano tsy maninona akory Madagasikara ny Kristy malagasy ray sy mifankatia zay rapitso dia mitoy ny fanentanana tena zavatra anankiray tena fanamby lehibe mihitsy tamin'ity confinement ity dia izao manakambara foana ny tompo tsy mipetrapetraka ny kristiana ary miporofon'ny tompo zany miporofon'ny Jesosy miporofon'ny Jesosy zay fomba fiantsoana azy tsy manino fa tena hoe afaka nietika foana afaka manao zavatra foana ary amin'izao fotoana izao mety hoe tsy afaka manao fetina tsy dia afaka mivalapatra loatra izao tontolo izao fa isika mbola nampirofo indray hoe andeontsika mbola hiara entana mbola hiaraka hanao hika mbola hiaraka hidera hiaraka hifampahery dia niendriky ny fotoana zany amin'ny 5 efa fantatsika izay dia misy karazany tena karazany ohatra hoe misy animation DJ fa Fiderana misy karazan-kira izay fampahirezana momba ny firenena misy karazana mpanakanto misy karazana mpanompon'Andriamanitra izay anome zavatra zay tena hoe izay tombony tiany hozarainao amin'ny hafa ary miara-miasa soa daholo io ary tena raha fehezina dia tena hoe hifaly ao amin'ny tompo isika ny tiako maria ihany koa dia izao tena hoe hisy taratry ny foko samihafa ho hitantsika eo moa zany endrin'izany mba ahitana hoe tena solotena kristianina avy amin'ny lafy valonosy no tena andray anjara ankoatran'ny hoe karazana mpanakanto zay avy amin'ny sady avy amin'ny lafy valonosy no avy amin'ny firenena samihafa ihany koa fa malagasy daholo no mazava ho azy zany be dia be no mety hoe sasany efa hitantsika raha manahaka fandarana manokana tsika fa tena hisy surprise koa zany mbola ho hitantsika rampitso ary ny zava-dehibe ihany koa dia any amin'ny valo latsaka fahefany miaraka daholo tsika rehetrarehetra manao ny hika Madagasikara ny Kristy malagasy iray sy mifankatia tsy ho hika fotsiny zany fa tena hoe finoana moa dia fanehoana zavatra tsy efa tena miditra antsehatra mihitsy Jesosy Kristy hiditra ao anatin'ity firenena ity ampiray tsy hahatonga antsika hifankatia misy hira anankiray moa izay hira tena mahafinaritra hoe Madagasikara efa ny Kristy iarahantsika mandihy dia tena mino afa mifaly ao amin'ny tompo isika ka dia rapitso fotoana amin'ny 5 tena homany dia izao fotoana anao fa tsy hanenanao zany hifaly ao amin'ny tompo tsika tontolo lanitra no midiny aty an-tany miaraka midera miaraka mivavaka miaraka manao zay zavatra rehetrarehetra hanehoana fa afaka manao zavatra ny kristianina rapitso kiadanany Madagasikara ny Kristy malagasy ray sy mifankatia Hiaka Mafy sy Fiderana ndia ny fahefatra hoy ny soratra masina hoe tsy maintsy mifankatia isika jaonina voalohany 7:1 tapam-by no ny fahatrarana ny faha-10 taona ny fahaleovan-tena-pirenena dia ndeha hiara hisaotra hidera hifaly hifampahery hifampitondram-bavaka Madagasikara ny Kristy malagasy ray sy mifankatia sabotsy 7 jona manomboka amin'ny 5:00 dienizao azy dia tsy dio ny pejy Facebook Hiaka Mafy sy Fiderana
hitanao ao ny hira sy ny dia afaka iarahan'ny ankohonana na ny mpinamana. Alefao ao amin'ny groupe FB mpanohana sy mpankafy Hiaka Mafy sy Fiderana. Dia asio hika manentana antsika. Samiary mandray anjara mifanentana anao ny hika Madagasikara ny Kristy malagasy iray sy mifankatia. Ian'izao koa dia samy mifampirarisoa fa alefa tsy kelikely mandritry ny fotoana amin'ny 7 Jona izany. Amin'ny valora latsaka fahefany koa isika dia samy hiara hiky any amin'izay toerana misy atsika any hoe Madagasikara any Kristy malagasy iray sy mifankatia. Omany ary mifaneva mikirioka ny jirokely sy ny sisa e. Tadidio ary sabotsy 7 Jona amin'ny 10:00 Hiaka Mafy sy Fiderana andiany faefatra. Isy mpanakanto maro sy mpanompon'Andriamanitra samihafa hifarimbona amin'izany. Madagasikara ny Kristy malagasy iray sy mifankatia. Ndao ary. Ity ao Jesô miantsoa ianao na dia tsy mendrike manolo teny izao ianao olo nifidy tsy aiko ny andao dia tsosarovidy ry tompo mamela ny eloko rehetra diovy